Alleluia. Fagnarabasika ndray am'izao fotoana zao mbola mahitanao ndray androany miaraka manompo eto miaraka nandratra n'Andriamanitra mina fe Andriamanitra mihitsy miantso anao io. Andriamanitra mihitsy no naniraka anao eo ary ny eo amin'ny fanatrain'Andriamanitra rehefa miantso izy dia ampamokatra izy zay amokatra ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra ny tenako mbola nomeny tombosoa indray androany afako mitondra ny teniny eto afako ampahery ianao eto afako ampiasay ny fanahiny eto androany ary makasitraka ny mpamompony dia Docteur Rena Mivady zany mbola manome asehatra indray afako mivelatra amin'ny asa fanompoana ato amin'ity ministera nomen'Andriamanitra nampitondrain'Andriamanitra an'izy ireo ty tahin'Andriamanitra manokana tokoa ianareo mianakavy. Alleluia. Isika moa izay efa zatra eto dia tsy miafina amintsika ny fotoana ny fomba ataon'Andriamanitra ato amin'ity live ty vavaka sy fampaherezana misy toroteny mahery vaika eto misy fanasitrana eto satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fanasitranana ho amin'ny nofo rehetra. Zany hoe rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra ka miny olona anankiray dia misy ainana fiainana any alefan'Andriamanitra amin'ny fombany ary misy fanasitranana mahagaga eto dia manasa asika raha lasana vavy manasa asika eto androany mba hipartazy nyty live ty sika hipartazy satria tamin'ny alalanao ane efa be dehibe misy ny olona mivangin'Andriamanitra efa be dehibe misy ny sitranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny partazinao efa be dehibe mihitsy ny olona natsangan'Andriamanitra dia voninahitra n'Andriamanitra zany mba falan'izany zasy ianao mba ianao nampiasain'Andriamanitra. Faharoa manaraka an'izany na fahatelo moa zany satria matetika hoe faharoa foana mety efa fahatelo an'izao raha lasana vavy tsy zaharery any no eto androany fa izy mpanompon'Andriamanitra izay nampitondrain'Andriamanitra fifaliana nampitondrain'Andriamanitra firavoravoana fiadanana ho anao izay hitondra fampaherezana tenin'Andriamanitra ho anao eto androany ka noho izany dia manasanao mba hanasa olona amin'izao fotoana zao teneniny akonany hoe mitongava fa hitindray ny fotoana famonjehan'Andriamanitra fa hitondra famonjena reo anabavy reo tonga eto androany ka mialohan'izany dia andao sika hivavaka amin'izao fotoana zao hivavaka sika hisaotra n'Andriamanitra mba ny fanahy masina no ampiteny anay eto no ampiteny an'ireo anabavy tonga eto ampahery antsika asandrata raha ny feosika amin'izao fotoana zao satria izy ny ten'Andriamanitra hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ndao ary sika hivavaky raha io misaotra sy mankalaza anao zay manome voninahitra anao ny amin'ny fahatsaranao. Jesosy ty fotoana ty dia fotoana ho anao ty fotoana noforoninao ty mba hamonjenao indray fanan'olona maro ampaherezanao indray ny zanakao dia isoranay zany Andriamanitra akalazanay ianao zany fa zao Andriamanitra aoka zay tsirairay eto tompo aza vela mihitsy andeha amin'ny herinay aza vela mihitsy andeha amin'ny tanjakay fa avelao zay andeha amin'ny teninao eto avelao zay andeha amin'ny fananao masiny o tompo mila ny fanatrehanao zahay fa izany mahatonga ny zanakao mpandresy mahatonga anay Andriamanitra ahery dia mila n'izany zahay ary eto dia mijoro mibanga Andriamanitra ho an'izay nanao tsy mety ho an'izay misy eloka natao no anay tsirairay zany moa dia misy aminay zany fa eto amin'izoro mibanga Andriamanitra hoe mamindrafo aminay manelànay Andriamanitra ary ny teninao no etoketo dada satria teninao raha vatany tenenina dia mahery zany ny ranao milaza fa manadio anay ary no anay zany aoka ho diovo ny ranao zay Jesosy dia misaotra tompo dia mankalaza anao atolotra eo anao tanteraka ity fotoana ty tena nay momba anay ary ny anabavo tonga eto androany hiasanao raiso Andriamanitra ataonao fitaovana mahery vaika zany misaotra tompo mankalaza anao Andriamanitra ary ny teninao ihany ny anaranao ihany no tononoka eto fa resy daholo ny nina blokazy rehetra ataon'ny fahavala amin'ity atmosfera ty tsy anakereto zany fa mivoaka mpandresy noho ny anaranao io mivoaka mpandresy ny janakao noho ny falebiazanao noho ny fanatrehanao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka zany amen amen. Raha lasana vavy miomana ianao rety hira ty fa isy mpanompon'Andriamanitra mahery vaika ho ampiasainy eto androany mahery vaika
mpanompon'andriamanitra izay nysafidiana eto-androany a hitondra fifaliana, hitondra fananganana vaovao anao a. Ity volana ity moa dia volana fatikiny. Ato amin'ny Esei a dia sotominay ianao a samby hiaraka higokan'izany fahasoavana zany. Dia atao araisika amin'izao fotoana zao a hiaraka andihy, hiaraka hideran'Andriamanitra satria hiravoravo amin'ny Jehovah itsika. Ndao ary Bundrana ari andrialigny fo marendenge velonegny anao tsy marary tsary nisy andre nisy anjely nitaky aminao fakturany masoandro nanyrivotry iaignanao ery andra manafo antitry erany egny amin'ny farany vidinao lafo moramora fa mbolo tsaregny amin'ny andro farany samy olo mitondra ny anjarany tsare-tantarany Varavaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavatiny anay seho amrahoalagnitry zatsy anao soke tsonegny ny farany Varavaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavatiny anay seho amrahoalagnitry zatsy anao soke tsonegny ny farany nenigny zama zegny tsy mandeha alo aza miambigny tery fotoagna batiniano avinao anao tsy azo mbalo soma fiainagna mandeha mare fa finaretagna zegny mandalo mitozy mora mandeha amin'ny afo be fa soavany tompo zegny matozao anao bala miaigna amin'ny famindrabone tendry gitaranao amin'ny andro farany samy olo mitondra ny anjarany tsare-tantarany Varavaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavatiny anay seho amrahoalagnitry zatsy anao soke tsonegny ny farany Varavaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavatiny anay seho amrahoalagnitry zatsy anao soke tsonegny ny farany Varavaralagnitry 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 Varavaralagnitry
antsika tsirairay avy izay rovaly amin'izao fotoana izao mbola makasitraka n'Andriamanitra sika mbola afaka indray fampahiresana amin'izao fotoana izao makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra Dr Navady sy mpanompo ihany koa mbola nanome sehatra anay ahafahanay mivelatra amin'ny zava-nimpony. Ty volany ty moa dia volan'ny fahatokiana araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo antsika maky ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay teny nentsina tao anatin'izany teny izany ao amin'ny salamo fa 7:30 andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay rivofinao ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rariny ho anao tahaka ny tatao vonana miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Amen. Izany ny tenin'Andriamanitra ho antsika indray rahavavy rahamadamy ty androany ity teny ho an'ity volany ity tsy ho amin'ny fiainanao amin'ny ho avy matoky an'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra tanteraka. Ninona zavatra mety hoe lalovanao, ninona mety hoe fikasanao amin'ny teny français moa io dia hoe recommande ton sort. Zany hoe mety misy olona hoe inona re zany amin'ny avy hoe mety hoe miankina amin'ny vola amin'ny olona manam-pahefana fa iza ny tokianao dia eto ny tenin'Andriamanitra mamety torohevitra antsika hoe matoky an'i Jehovah. Amin'ny andiny faefatra zao dia hoe miravoravo amin'ny Jehovah. Matoa ianao hoe manakina ny lalanao amin'ny Jehovah dia mahafantatrao zany fa ho ataony tanteraka ilay izy dia ok ianao tena hoe hiravoravo sahady. Io tsy afaka hoe tsy ivelana ianao dia mody hiravoravo. Fa Andriamanitra mahafantatra ny amponao dia ok ianao tena hoe firavoravona tena hoe eo anatrin'Andriamanitra feno fahatokiana anazy dia efa tsapan'Andriamanitra hoe tena miravoravo tokoa dia hoe omenanao ny izay iriny fonao dia iny zany mino aho fa ny iriny fonao dia hoe ho tanteraka ilay lalanao. Dia ao anatin'izany koa ao anatin'ny teny izay vakitsika ihany ao anatin'ny fahatokian'Andriamanitra dia misy valy zany iny nataon'Andriamanitra akoatrany hoe ataony tanteraka ny lalanao inona ny akon'izany hoe matoky an'Andriamanitra zany dia hoy izy hoe ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rariny ho anao tahaka ny mitatao vovonana. Zany mitatao vovonana zany hoe amin'ny 12 atoandro migaingaina be iny zany hoe na aiza ianao dia hitan'olona eo ambony eo ianao dia tahaka an'izany koa inona ilay hoe ny rariny ho anao amin'ny teny français izy dia hoe temps droit zany hoe manana zo ianao. Misy manana zo ianao rehefa matoky an'Andriamanitra ianao amin'ny zanak'Andriamanitra ianao dia manana zo ianao ary ho hitanao voalohany indrindra hoe inona ilay zo anao hisitraka an'izany ianao ary ho hitan'ny manodidina anao na misy hoe tsy rarana misy hoe inona dia hita manodidina anao zany ny fahamarinanao ny justice zany hoe raha misy tsy rariny eo amin'ny fiainanao dia ho hitan'ny olo zany ho hitanao zany dia matoky an'Andriamanitra. Dia andiny tapany voalohany io tapany io hoe miatombely zany amin'ny teny français izy hoe garde le silence devant l'Éternel zany hoe ok ianao tsy menimena araka ny teny tavoalohany teo hoe miravoravo ianao dia ok ianao tsy menimena zany sady miravoravo ianao ary rehefa tonga indray ianao mahita zavatra anankiray tsy matoky anazy tsao fa lasa menimena fa ok ianao tena hoe angina Jehovah miteno anao Jehovah miado anao tena hoe ok ianao atoky anazy fa mpiady mahery ny Andriamanitra hitokianao sady zany raha dia anohizantsika an'izay fampahirezana mafonja izay nentin'ny rahavavy izay dia mbola tohizantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitanao amin'ny Isaia 40:1-3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa elatra no iakarany tahaka ny vomahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho leraka. Izany no tenin'Andriamanitra. Raha za zany mamaky an'izany tenin'Andriamanitra zany dia efa mampahery ana sady zany na tsisy ampahery ara ny ahako dia efa mampahery sady zany tenin'Andriamanitra zany fa na izany ary ny voabasantsika izay tenin'Andriamanitra izay hoe izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa zany miandry zany ohatrany hoe matoky ihany zany. Raha zavatra tsy atokisanao dia lasa ianao mandefa tsy andrasanao eo dia zany hoe raha matoky an'i Jehovah ianao dia miandry anazy miandry ny fotoanan'Andriamanitra.
fantaro ry avana malala fa ny fotoanan'andriamanitra ny fotoana tsara indrindra mety amin'ny fiainanao ianao hoe nanomana zavatra hoe anao am'zao nanana plananao ianao fa izy manana planina tondra fiadarana fa sy loza araka ny teniny ary fotoanan'andriamanitra dia tsara foana amin'ny fotoana manana fotoana tsara zay précis zay izy anaovany zavatra tsy takatra ny saina eo amin'ny fiainantsika dia mila miandry anasika araka ilay teneny teo miandry amin'ny fahanginana miandry amin'ny pitoniny tsy menimenitsika elatra no iakarana antsika tahaka ny voromahery raha miandry an'i Jehovah tsika manahoana moa zany elatra no iakarana tahaka ny voromahery zany ny voromahery na ny vorona misidina avo indrindra araka ny efa nampianarina antsika foana araka ny fantatritsika dia tena hoe eny ambony eny amin'ny avo no fotoanantsika eny amin'ny avo ianao no mitazana ny olana zay hitanao ety ambany ety tsy ho hitanao tsony reny olana reny rehefa miandry an'i Jehovah ianao fa eny ianao no mahita hoe araka misy hira zay moa ento zay miakatra izay mba tsy ahita ny zavatra misy ety antany ety satria ety antany eny fanakiviny ny ety amin'izao tontolo izao dia faharatsiny fa rehefa miandry an'i Jehovah tsika dia elatra ny akarantsika tahaka ny voromahery eny ambonitsika tsy misaintsaina zany faharatsiny ety ambany zany tsony tsy misaintsaina zany olana sy aditsaina rehetrarehetra zany miazakazaka nefa tsy reraka ety amin'izao tontolo izao sika miazakazaka mahita fahoriana kanefa tsy akivy tsy aketraka atsika zany satria manino satria izao sy anao miandry an'i Jehovah satria tsika sy anao manana toky dia le Andriamanitra raha izy rerany nazy tokiana ny neny mampinono ary mbola mety manadino izany indraindray fa izy Andriamanitra ray tsy manadino antsika sy anao dia ampiakaro ny finoanao ampiakaro ny fatokianao an'Andriamanitra misy tena Andriamanitra mbola antiako anampihana zany fampaherezana zany zay tena farak'izay mahafinaritra hitanao amin'ny Abakoka toko 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saka na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny valy ary tsy misy omby ao amin'ny pahatra nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy hiravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena zany toy ilay tena Andriamanitra vakiny tamin'ny salamo teo ihany zany hoe miravoravo amin'ny Jehovah dia zany tena hoe ho tanterahantsika hoe hiravoravo amin'ny Jehovah io olona io zao tsy ny menimeny izany izy fa ozy izy ninina mitranga eo na manao ahoana dia zany mbola hiravoravo sy faly amin'ny Andriamanitra famonjena satria fantany fa zany Andriamanitra zany dia alfa sy omega tsy miovy zany rehefa niteny taminao Andriamanitra hoe volany fatokiny ity dia mila matoky ianao rehefa niteny taminao Andriamanitra hoe hanafaka anao izy anatin'izao ady mangotraka lalovanao zao dia hanafaka anao izy tsy olombelona ka andainga dia ny ataonao ianao mety manontany tena anao efa zao ve mahazo anazy dia mbola hiravoravo ihany mety misy olona manao an'izany amintsika efa zao ve mahazo anazy dia mbola andeha hiravoravo ihany mbola andeha hivavaka ihany mbola andeha andihy-tsinjaka ihany ye afaka atao mihitsiny zany afaka adresentsika zany adisionany zany ny fiderahantsika an'Andriamanitra ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia zay ny fampaherezana tiako entina indray amintsika tamin'ity androany ity mino fa misy azonao indray sy natao anatin'izany na dia izay koa ary dia mandray amin'izany fampaherezana zany tena mandray izay anatin'izany fampaherezana fa tsy hoe izay no mizara dia hoe izay no mahery indrindra fa miezaka mahery amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra dia ndao tokoa tsika manomboka androany tena hoe na dia tapaka ary ny asako na dia tsy manam-bola na dia manao ahoana na dia manao ahoana dia za mbola atoky an'Andriamanitra ihany za mbola hiandry an'i Jehovah ihany mbola hiravoravo aminazy ihany mbola andeha hivavaka foana mbola anao fanompoana foana na dia zao ary mazona satria zao efa nitantaraintsika teo ilay tao misa ihany valy ny fiandrasantsika an'i Jehovah miazakazaka tahaka ny olon-dretsitsika sy anao fa tsy ho reraka ary tsy ho kivy dia samy mahereza azy ay fampaherezana azy nanosy tamin'ity androany ity ho an'Andriamanitra rery any voninahitra Matsapa ve ianao fampanota tsy mbola taran'io ravonon'io fo ka ry fazaran-dratsy efa tota hosolony erivao tena mendrika sisu
mahatsapa ve ianao fampanota tsy mbola tarany raha vonon'iovafo ka reo fazaran-dratsy fatonta usuluni erivao tena mendrika sisu matuci tuni marana vipusannya minau murir lalana situkunya tau ditunda azaban mana bieri afana ana adesinanya izina siliasani satan te andesive ianao nefa miaotra manantona fe fa miandry anao Jesosy mierini yani no andresinao irtaotra fazavano enti rarafatra toko atuki tuni maraina fipusany aminao anuriro lalana si tokony atao mitondra azavan manampihery afana ana nadesena miaizina si niasany satan Di soratsika ny namatsika zay anisany hoe anitarika atsika tao anatin'izay fampahirezana izay a raha nandre tsara tsika na hoe nandray an'le fampahirezana teo dia ny hoe atongasy anao atoky tanteraka an'Andriamanitra satria tokoa matsy zay ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona fa 7:7 any izy dia hoe fiadanako nomeko anareo a tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao ozy izy a fa tena hoe ananatsika fiadana dia Andriamanitra moa teo nampianatra atsika tamin'ny alala ny mpanompony a ny amin'ny hoe ananatsika tsiraray avy fahatokiana an'Andriamanitra nataka ny hoe inona zavatra miseho iainanao ny androany nataka ny hoe inona zavatra misy amin'ny fiainanao ny androany a dia ny angatahan'Andriamanitra dia izao sy anao atoky tanteraka an'Andriamanitra izao sy anao atoky an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay iainantsika satria ny Andriamanitsika dia mpamonjy izy satria ny Andriamanitsika dia mpanavitra izy satria ny Andriamanitra tsika dia mahay manao any zavatra rehetra fa nitakila Andriamanitra amintsika dia izao sy anao anana fatokiana tanteraka araka ny teny ny mpanompony teo ka noho izany ivavaka tsika ny amin'izao fotoana zao a mba tena hoe atonganao anana zay fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra zay ny amin'ny zavatra zay mety iainantsika ny andavanandro
inona kay mety zavatra hoe iainanao ny amin'ny andavanandronao ny zavatra angatan'Andriamanitra amiko aminao dia ny atoky anazy ny amin'ny zavatra rehetra ka hivavaka tsika ny amin'ity fotoana ny androany ity hoa dia hivavaka ho anao ihany koa tena hoe angataka amin'Andriamanitra ananatsika le hery ny fanahy masina hitarika atsika na hoe hipose atsika atoky an'Andriamanitra na hoe tena marina afantatra bebe an'Andriamanitra ka hiaina ao an'ity zay tenin'Andriamanitra zay dia andao hiaraka hivavaka sosanao ny amin'izao fotoana zao misotranao zay Jehova Andriamanitra raha nandre any teninao teo Andriamanitra zay nampitondraonao ny mpanomponao tsy ampanahita ao anatin'ireny fampaherezana reny fa tena hoe mitona anay ianao ny atoky tanteraka anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra zay ainanay ka noho zany Andriamanitra ny amin'ity fotoana ny androany ity mivavaka eto anatrehanao zay Andriamanitra ho an'irety mpanaraka ny live na ho anay tsirairay avy zay mandre anay amin'izao fotoana zay mandre na manaraka an'izao vavaka zao Andriamanitra dia ny ananany tsirairay fahatokina tanteraka anao Jehova Andriamanitra tompo za mangataka ny fanahy masonao hitanao reo olona maro samihafa manaraka an'izao vavaka izao Andriamanitra ao anatiny ny etaeta fanompona anao fa ny angatahako Andriamanitra dia ny hery ny fanahy masonao no ao amin'ny tsirairay avy Andriamanitra ka ahatonga ny tsirairay anana fahatokina ahatonga ny tsirairay anana fanantenanana aminao Andriamanitra satria ianao ilay tsy miova maly anio ary mandrakizay dia makasitraka anao atompo malala fa za mino fa ny fanahy masonao ny anampy an'ny tsirairay avy ka ahatonga ny tsirairay anana fahatokina ny amin'ny fiarahana aminao dia misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen 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 alleluia dia zay moa ny vavaka génératsika fa hiditra ao anatin'ny vavaka farantsika ho an'ity alina mangina raha mety misy amiko mety rahalahana na bavy anisany hoe mety mbola andeha hiasa na mety tsy haiko zay zavatra mety misy anao dia hoentsika mambavaka zany anaty alina mangina ihany koa hoentsika mambavaka ka angatantsika amin'izany rahalahy Eli tondratsika ao anatin'izany vavaka zany fa za mino fa Andriamanitra meno aso ianao ary Andriamanitra efa homba aso ianao dia anao rahalahy makasitraka rahalahy tsara n'Andriamanitra atsika amen misaotra n'Andriamanitra atsika satria lehibe loatra izy tonga teto ny mpanompony rovavy teo tamin'ny voalohany moa napiditra an'izy ireo hoe isy firaviravona isy fifaliana isy fananganana amin'ny alalan'izy ireo hoe mbola tonga eto koa ny mpanompona anankiray mbola nivavaka ao atsika mbola nalefa ny tompondray ny atao hoe fatikiny andao isika hivavaka ny olona matoky an'i Jehova tsy mahay tsambinina zany tsy mahay tahina zany araka ny tenin'Andriamanitra hoe misy teny fikasana misy ny olona matahotra matoky masy matahotra an'i Jehova dia misy anjely mitombo manodidina zany hoe ninonina ataka zany amintsika amin'ny alina dia misy anjely be deaibe zany ao isika fa aza matahotra ianao matory tsara fotsiny ianao fa misy miaramila be deaibe eo dia andao arasika hivavaka amin'izao fotoana zao ametraka ny fotoana alinatsika amin'Andriamanitra sy saotra n'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity raha io misaotra tsy mankalaza anao zay Andriamanitra satria lehibe loatra ianao makasitraka nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao Jesosy malalo apetraka ampelantananao ty alina ity momba anay manontolo zay dia matoky ary zay dia nino rehefa teneny ny vavanay proklamenay eto Andriamanitra dia efa misokatra ny lanitra ho anay ary ny teninao ihany tenenina eto hoe izay matahotra ny Jehova dia hitombo manodidina ny anjely atobio Jesosy atobio apahafantaro amin'izao tontolo zao misy any amin'ny alina ny fanany any amin'ny alina fa misy anjely be deaibe tsy afaka akasiana zahay afo ny manodidina anay tahaka nataonao tamin'i Jehova Andriamanitra misy fefy izy ny fahavalo mahatonga anay izy tafiditra eo o tompo aoka izy fefy magaga ny zanako amin'izao fotoana zao ifaly sy ho ravoravo zay ravofondray raha mbola sy tonga eny amin'ny raony lanitra ianao Jesosy malala dia makasitraka raha eo anao voninahitra anao ny laza dia raiko anao ny amin'ny teninao ankalazaiko anao ny amin'ny teninao izay mipoitra teto androany nanafana napahe napitsanga na nefy ravoravona Jesosy dia misaotra raha eo anao ny laza anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana an'izany vavaka izany amen 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 misaotra n'Andriamanitra atsika ary anao teny pasoavana ho anao zay rolahy ho anao mijery sy ho any ankonanao ao amin'ny Salamo 23:6 minaza hoe endriko
fahasoavana sy famondrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao an-trano Jehova andro lavy ianao amen. Tahin'Andriamanitra daholo.